Sardine Annie, soka vitre, magasin Saint-Georges Vista manolotra anao, ny vaovao. Folo isanjaton'ny Malagasy no mahatoky tanteraka ny filoham-pirenena. Enina amby roapolo faingo fito isanjato no milaza fa tsy mahatoky mihitsy ny filoham-pirenena. Araka ity fanadihadiana nataon'ny statity ambany dia ambany ankehitriny ny fahatokisan'ny vahoaka Malagasy sy ny filoha era-jaonahary-mampianina. Irotsaka ratevina hatrany ny orana mirotsaka isan'andro manomboka rahampitso hatramin'ny asabotsy avy izao. Alahady vao hanomboka hamiratra ny andro. Ivavay kosa ny hafanana amin'ny fotoana tsy avian'ny orana. Mila miomana araka izany raha evoaka ny trano ny alina iraika amin'ny 3 desambra rahampitso. Fitandrona ny fahasalamana mandritra ny fetin'ny faran'ny taona, tsy makamarary any an-tokantranon'ny olona ny ambulance ao amin'ny CHUJRA ny an'ireo hôpitaly tsy miankina no afaka antsoina. Etsy andanin'izay ametraka paikady ny pôlisy hitandrona ny filaminana, arahintsika rehefa avy eo ny antsipiriny ny antso tarby azo antsoina raha misy ny zava-miseho. Fisamborana mpanao gazety anarana telo no mihodina ao Ambotsirohitra. Fikonokonoana fanonganam-panjakana no antony re fa hoe hampangana azy ireo hitsangana ihany koa ny fikambanan'ny mpanao gazety hanao fanadihadiana lalina mikasika ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena. Milaza ny ampiakatra ny sarandalana ny mpitatitra eto an-drenivohitra, hisondrotra 570 ariary izany sarandalana izany araka ny vaovao azo hatreto amin'ny fiandohan'ny taona. Ivory andinika izany ireo kooperativa fanambatambazan'ny fanjakana, ireo kompania tsolika kosa no antony fampiakarana ho ny paitoekarena iray. Farany any Grèce, rava ny parlemanta manomboka rahampitso. Ny 5 janoary izao no anaovana ny fifidianana solombavambahoaka vaovao. Ireo no hisafidy izay ho filoham-pirenena hitondra ao anatin'ny 5 taona manaraka. Ny andindin'izay avy hatrany. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Soka vitre en Pénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka vitre en Pénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka vitre en Pénac, très sincèrement à votre service. Fena biby tsy misy ohatr'izany natolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika mpanjifa. Fitaovana fampiasa andavanandro manaraka ny fenitry ny fivoaran'ny teknôlôjia, marika avo lenta, ireo rehetra ireo amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa. Tonga vaingana raha mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, sao taraiky eo a. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, garantie et service après. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmate, Anoussat.
voatetika, miavy kotomila, paty, ampio sardine ani. Vita ny sakafo. Sardine ani, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine ani. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani. Sardine ani, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Krismasy indray mitselatra, tsisy nofo tsy tanteraka. Andao fozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra e. Ny télé ovaina an'le smart TV LED, amin'izay sady azo anaovana internet. Lecteur ovaina an'le HD, frigo atao amin'le ngeza, ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro, ny ampli bafle andizana amin'ny farany taona. Ekene, ary militiro bossy mibatezy to adinao, promotion tsy misy to azy nge zao amin'ny Conforama e. Hatramin'ny groupe électrogène, ka iza ny tsy hoany, Conforama tsara lalàna, mirary fety sambatra ho anao. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy, ary anao tiaro ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli bafle, sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel, tsara lalàna. Bonjour G. Salut G. Soyan G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia ina loka mety ho azo. Tikiny loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandremy sotara loka 20 beso na tondro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Hiditra amin'ny taona 2024 tsika. Tena tiako milaza aminao, naseho antompo a mazava. Inona no hitranga amin'iny taona 2024 iny. Mazava be ohatry ny fahitako anao zao. Tena mazava, tena mazava. Inona daholo no hitranga amin'ny taona 2024. Tia ampafantatra anao an'izany ary tiako anona anjara amin'izany ianao. Fa io alina io dia antsoina hoe alan'ny Exodus. Tiako milaza aminao. Tsy anaraka anao intsony ao arinany ty alina ity ny aretana. Tsy anaraka anao intsony ny fahantrana. Tsy anaraka anao intsony ny fanadevozana. Tsy anaraka anao intsony ny ozona. Tsy anaraka anao intsony ny fampijaliana. Tonga amin'ny taona mifidiry anao ny am'fantanterahanteny fikasana ianao. Ary amin'ity alina ny Exodus ity no ampitako aminao ny faminaniny sy ny ositra iovan'ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny sinema retsy andona lakely miaraka amin'ny fiangonana évangélika chaîne. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Ankafaliana trano tompoka lasomboka vavy tsy diako ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao indray naraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny toetry ny andro avy hatrany no entina aminao isantarana ny fiarahana amin'ny tian'io ity ao anatin'ny orana no hitsenan'ny malagasy ny taona vaovao 2024. Taorian'ny omaly tsy hitsahatra ho avy ny orana hatramin'ny alahady ho avy izao. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana ho andreo faritra amin'ny ankapobeny ary ny hena 2 degré izany manomboka ny zoma ho avy izao raha ny fanazavana azo. Betsaka ny rotsakorina tamin'ity fotoam-pahavaratra ity raha tamin'ny herintaona. Mila miomana araka izany ireo izay hivoaka ny alina iraika amin'ny 30 desambra amin'ireo arorana isan-karazany na ireo izay hijanona eto an-toerana na hivoaka ny renivohitra na izany aza hiverina ho maina ny andro ny alahady ho avy izao fanampanazavana. Isika ny toetrandro ao amin'ny fetin'ny varantaona sy taom-baovao dia verina indray ny orana. Saika amin'ny faritra maro manerana Madagasikara. Dia fiditra anatin'izay mifaritra ny afovoantany rehetrarehetra, Antananarivo, Fianarantsoa, fa ny tsy mahazo kosa dia ny faritra Atsimo Andrefana sy faritra Androy. Izay ihany zany ny ala ao anatiny. Dia tsindriana manokana fa betsabetsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra Loatra Mangoro dia tafiditra kely ao anatin'izay ny faritra Nalamanga sy ny faritry Vakinakaratra ary Amoron'Many sy faritra Atsimo Atsinanana.
reo zany azo tsokorana betsaka zany mety anelongelona mifety mihitsy zany zay zavatra zay manomboka raha ampitso farany taona sy ny voalohan'ny volana janoary taona 2024 mbola mandidina izay fetiny farany taon'izay hatrany salegy tsapiky lalaky sy folisinjaton'ireo mpanjifa hira amin'izao akatoky ny fety izao no misafidy izany etsakilany mifanintanteraka ireo mpivarotra CD tena izy sy pirate rakotra mpivarotra CD osika an-tsena nantanteraka fandorana CD osika miisa 10 sy 9 tratra nandritry ny 3 volana faran'ity taona ity kosa ny teo anivon'ny brigade anti-piratage androany fanadidiny Zomba gasy indray no hira malaza amin'ity farany taona ity raha toka ny azontaony lalaza tamin'ny eritaona tahaka izao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fety raha ny eto andrenivohitra manokana no resahana. Paritaka rita eraky ny tsena ny CD misy hira tambatra na compilation amin'izao fotoana izao. Hira mafana, kilalaka, tsapiky, salegy, ireo amin'ny ankabeny no tena jifain'ireo mpanjifa amin'izao farany taona izao. Ny raha be mpisafidy aloha amin'izao akatoky ny farany taona izao dia hira mihetsiketsika. Tonga dia mihetsiketsika na salegy io na dainsa mihetsiketsika reny fa solo amin'izao tsy mandeha resaka varieté zany ohatra hoe Stéphanie reny koa mandeha ny nasy fa variété zany tena ilainy fa salegy tsy misy fiakarany vidin'ny CD tena izy na original amin'izao fety izao 10,000 ariary hatramin'ny 10,400 ariary zany etsy ankilany nefa tsy manakana ny fitobahan'ny CD osika eny an-tsena zany toy izao ny tety an-tsena amin'izao farany taona izao raha mitaha amin'ireo tena izy 10,000 ariary ny vidin'izy tony ireo mpivarotra osika izay malafo 50 hatramin'ny CD 200 ao anatin'ny ray andro. Le hira réveillon variété nouveauté reny zao mandeha. Kio moa va le tsy fananana dia tsy maintsy izay ny atao eo ka angala tsara ve vao misy film mivoaka dia tsy maintsy miala aloha manaja an'le lalàna. Mifaninana tanteraka ny mpivarotra CD tena izy sy osika amin'izao fety izao na eo aza ny fanenjehana ataony ireo brigade anti-piratage mazava amin'izao fa verimaina ihany izay hetsika izay ny hita ety an-tsena mirongatra ary mameno tsena ny mpivarotra CD osika nanatanteraka fandorona CD osika miisa 10 sy 9 tratra nandritry ny 3 volana farany ity taona ity kosa ny eo anivon'ny brigade anti-piratage androany tany amin'ny commune Bongabe. Fa eo amin'ny lafiny fandriampahalemana kosa indray toy ny isan-taona manamafy ny fepetra raisina iarovana ny eto andrenivohitra ny eo anivon'ny zandarmarie-pirenena manoloana ny fiatrehana ny farany taona ao mafisina ny fiarovana ireo toerana heverina ho mafana eto andrenivohitra sy ny manodidina miantso ny vahoaka indraindraikitra araka izany ny mpitandron'ny filaminana raha sendra tranga mampiaya arao ny fanampanazavana hoentin'ny Lili Rabiata. Misy olona mampiaya vizivezeny aminareo ny akaiky ny piloniny eny dia ampandrenesy ny tompony gendarmerie akaiky indrindra na miantso ny 119 na koa hoe azonareo ama olo-pirenena ny olo-pirenena rehetra dia manana izay atao hoe droit de conduite zay zany afaka mitondra ny olon-dratsy any mpitandron'ny filaminana ka raha mahita olona ayahina ianareo manakaiky indreny pilona reny dia sambory avy hatrany sambory dia ho eto any mpitandron'ny filaminana raha mandazy dia tazony eo dia atsoy mitandro filaminana akazy anao ny fanadihadiana. Eo amin'izay lafy ny fandriampahaleman'izay hatrany taorian'ny fikasana napoaka sy andoro ny pilona ny jiramata ny mahardaza toerana stratéjika maromaro ihany koa no fantatra fa atahorana isy gafy misy mikasana apaka anjiro eto andrenivohitra arao ny fanampanazavana mikasika izay. Ny avy aty aminay amin'ny gendarmerie zany dia mpitandro filaminana manokana dia hanamafy ny fipetrany raisina amin'ny fiambenana point sensible. Ireo point sensible anatin'izay moa zany dia ny sitin'ny jirama rehetrarehetra ary ao anatiny koa zany ireo faritra izay ataontsika hoe à risque amin'ny misy an'ireny pylône na andrin-jiro reny zany mitondra courant haute tension. Ny fanentanana ataony ato amin'ny gendarmerie zany tamin'ny fitandrona filaminana dia manentana ny vahoaka malagasy zany amin'ny toerana izay andalovan'ireny misy an'ireny pylône reny andalovan'ireny courant haute tension reny mba anara-maso ny fivezivezen'ny olona any amin'ny faritra misy anazy. Ijery ihany koa sao dia sanasana zany misy mametrapetraka zavatra amin'ireny pylône reny.
Mbola manodidina izay fiatrehana ny fetin'ny farantaon'izay hatrany tsy makamarary eny an-tokantranon'ny olona ny ambulance ao amin'ny CHU JRA ny an'ireo hôpitaly tsy miankina no afaka antsona na izany aza milaza ho vonina hiatrika ny fetin'ny farantaona ireo hôpitaly mpanjakana isan-tsokajiny eto andrenivohitra itsakilan'izay manana mpiandry raharaha ny mpamonjy vonina raha toa ka misy ny loza milaza mipetsika ireo mpitandro ny filaminana raha toa kosa ka misy ny tsy fandriam-pahalemana mitranga amin'ity farantaona ity fanadidina hoentiny Nazorika eto. Natao hitondrana marary afindra hôpitaly hafa na ilay antsona hoe transfert ny asan'ny ambulance misy eo amin'ny hôpitaly JRA, ireo aretina mila famelomanaina sy mila fandidina no tena imason'ny JRA. Premier soin ho anay fandraisana tanana voalohany dia misy foana. Fa raha misy izay zavatra hoe manana tsisy ho raisina mihitsy dia misy manana assistante sociale zay manao fanadihadiana lalina an'ireo olo ireo. Eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona dia toeram-pamelomana sy toeram-pandidiana fa ny aretina kapobeny dia eny amin'ny hôpitaly be filatanana. Tokony ny olona makaty aminay zany na makany be filatanana dia tokony ho référé foana. Ankoatr'izay farmasia 4 no miandry raharaha ny raika amin'ny 3 desambra sy ny voalohan'ny volana janoary ho avy izao. Ny farmasia anitra Ankiraohatra miaro Ampefilo, Razafy Mandivy Manjakaray ary Soandry eny Behoririka. Fa ankoatr'izay milaza ny ao amin'ny maternité ao be Felatanana, ny hôpitalin-jazakely eto Tsaralalàna fa toy ny fiandrasan-draharaha isaky ny andro sy fiasana ihany no misy amin'ny alin'ny faran'ny taona. Mikasika ny service de garde zany fetin'ny faran'ny taona zao dia mitovy amin'ny jour férié rehetrarehetra. Izany hoe misy foana ny mpiasa, ny dokotera, ny sage-femme satria ny olona dia miteraka foana na andro na amin'ny alina na misy olona tokony hodidiana na tsy misy foana ny dokotera ary misy foana ny opération ho an'ny saropiterana. Etsy andanin'izay afaka antsona amin'ny laharana 720 ny mpamonjy vony ao Tsaralalàna raha toa ka misy ny loza mitranga eny an-dalana eny, ny famonjena trano may, fiara mirehatra, olona latsaka na maty an-drano, trano mianjera, azo mianjera na atahorana hianjera no sahan'ny mpamonjy voina. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny paikady manokana ataon'ny polisy hitandrovana ny filaminana amin'izao faran'ny taona izao. Manampy isa polisy zay polisy zany zao amin'ny ankapobeny miasa eto andrenivohitra nampitomboina mihitsy ankoatran'ny eo am-perinasa dia misy ireo polisy le manao fiofanana raha amin'ireo faritra heverina ho mafapana dia misy polisy manao fisafona mandeha fiarakodia mandeha tongotra. Ilain'ny tokantrano tsirairay avy ny manana ny laharany tarobian'ireo vonjy-taitra rehetra mba hamora ny famonjena raha sanatrika misy ny loza, ny fitandremana amin'ny sakafo hohanina sy ny zava-pisotro mety hiteraka tsy fahasalamana ary ny fitondran-tena indrindra amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao no tokony ho tandrovan'ny tsirairay. Lafim-baovao fa kosa indray notanterahana androany ny filan-kevitry ny minisitra farany tamin'ity taona ity teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloana nankatoavana tamin'izany ny plan national de développement na ny PND nankatoavana ihany koa ny daty navoakan'ny CENI tany tanterahana ny fifidianana communal sy municipaly ny 17 Jolay 2023 avy izao. Isan'ny songadina ihany koa ny fampiakarana grady général maromaro ho an'ny tafika an-tanety sy ny tafika an-dranomasina noho ny antony tsy fantatra kosa ary tsy mazava amin'ny mpanao gazety dia tsy nampitainy ny serasera ny présidence hatramin'izao orana raha itsika ny fampahalalam-baovao izao ny anaran'ireo général vaovao na ireo vao nahazo kitana fanampiny tao anatin'izany filan-kevitry ny ministra farany tamin'ity taon'ity izany. Fa araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao folisin-jatony malagasy ihany no mahatoky tanteraka ny filoham-pirenena era Jonary Mampianina raha ny tarehimarika navoakan'ny Instat fa ny eo-an-kevitra mikasika ny fomba fitantanana sy ny asan'ny gouvernemanta no nahafana namoaka io tarehimarika io araka ity fanadihadiana ity hatrany 9 isan-jatony malagasy ihany koa no tsy mahatoky mihitsy ny filoham-pirenena raiky amin'ny 3 isan-jato kosa no tsy mahatoky loatra ny filoha ary 7 isan-jato no mihevitra fa avy amin'ny gouvernemanta ny olana misy eto amin'ny firenena olona 2 no nanontaniana tamin'ny finday na ahafahan'ny Instat namoaka ireo salanisa ireo.
Fa ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa sika taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika teto amin'ny tsena anatiny nilaza ny ampiakatra ny sarandalana ihany koa ny mpitatitra eto andrenivohitra hisonitra 570 ariary zany sarandalana izany araka ny loharano baovao akaikin'ireo kooperativa eto andrenivohitra tsy takatry ny fahefa-mividin'ny mpanjifa zany amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao raha ny zava-misy tsy ampy hamenona ny banga amin'ny fitaterana raha tsy hatrany amin'ny 700 ariary any ho any ny sarandalana araka ny ambaran'ireo mpitatitra sarotra nefa natanterana izany malona ny fahasairana ny mponina rano fanatedina. Iakatra 570 ariary ny sarandalana raha 700 ariary zany ankehitriny. Ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy lasa 703 ariary sy ny gazoala lasa 3 ariary ny litatra. Ny sabotsy lasa teo noho ny avian'io hevitra io. Mampitaraina amin'ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka zany toe-javatra zany. Amin'ny mampaolitra tsana dia tsy mety zany le izy satria sarotra be amin'ny vahoaka nefa rehefa zato rehefa tsy takatra dia mbola hitombo indray. Mbola tsy ampiakarina aloha mbola amin'izao ihany aloha zany tokony sahaza ny vahoaka. Tsy ny vidy solika ihany no antony tokony ampiakarana ny sarandalana raha ny voalazan'ireo mpitatitra. Ny faharatsian'ny lalana, ny fanamboarana ireo fitaovana simba vokatra izany, isan'ny antony tokony ampiakarana ny sarandalana ho hatramin'ny 700 ariary. Ny fanomezan'ny fanjakana ny subvention na ahafahana nitazona ny sarandalana na dia efa ela aza ny tokony hiakatra izany. Faty be, karama ratsy, ny vola tsisy, ny olona hoentina tsisy. Tokony efa tokony 700 zao ny atonony farafakeliny satria ne nareo zao mieritreritra hoe ny solika ihany no miakatra fa araka ny teneniko teo fa ny pneu miakatra, ny lalana ratsy, zavatra rehetra ampiasaina momba ny tôbila zany afarana daholo nefa fataro tsara fa ny ariary tsy marotorana. Hatreto tsy mbola mazava ny hevitry ny kooperativa mikasika izao fiakarana izao. Tsy mazava tahaka izany ihany koa ny antony akaran'ny vidin-tsolika hatrany eto amin'ny tsena anatiny manoloana ny fidinana izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mba tiako re mihitsy ny fanazavan'ny gouverneur amin'ny banque centrale vaovao momba an'io. Asan'ny gouverneur amin'ny banque centrale io e. Maîtriser ny resaka taux d'inflation sy ny karazany. Dia mba mangataka zany izay fanazavana ny gouverneur amin'ny banque centrale hoe ahoana no mahatonga ny solika miakatra eto Madagasikara nefa midina ny vidin'ny solika eran'izao tontolo izao. D'autant que tsika mailaka mihitsiny raha miakatra androany ny vidin'ny solika dia tsika miakatra koa ny vidin'ny solika la pompe eto Madagasikara. Manamafy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny vidin-tsolika hatrany. Raha tsy ahivana, efa nisy ny fampahafantarana ny akaran'ny vidin-tsolika mialohan'ny faran'ny taona. Azo antoka ihany koa araka izany ny fiakaran'ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro indrindra ao aorian'ny fety. Ivadika pejy afa-kosa indray isika manangasanga indray ny fisamborana mpanao gazety anarany Italeny famoana ao amin'ny gazety mivoaka isan'andro 3 no mihodina ao Ambotsiroitra amin'izao fotoana izao. Fikononkonona fanonganam-panjakana no antony rehefa hoe hampangana azy ireo amin'izany etsekilan'izay hitsangana ihany koa ny fikambanan'ny mpanao gazety anao fanadihadiana lalina mikasika ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena fanadihadiana hoentin'ny herin'ny narabary. Taorin'ny Rara Didier Manuel sy Jean-Luc Rahaga miainga indray ny manaraka talen'ny famoahana ao amin'ny La Gazette de la Grande Île, ny ao amin'ny La Nation ary ny ao amin'ny La Vérité ny fantatra ankehitriny fa konokonon'ny mpitondra fanjakana ny fisamborana azy ireo no ny resaka fikasana hanonganam-panjakana. Tsy mahatantsy kely ary ve zany ireo mpitondra ankehitriny ka izay samana eo hevitra dia voambina ny fisamborana avokoa. Isan'izay nefa atsangana indray ny sampana manokana hitambaran'ireo mpanao gazety hanao fanadihadiana lalina mikasika ireo raha mafana eto amin'ny firenena. Ny tsy visin'ny vaovao ofisialy sy ny fikombonam-bavan'ireo tompona ndraiky mpanjakana matetika no mahatonga ny mpanao gazety hametram-panontaniana maro. Ohatra ny resaka andramena, ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena, fanodikodinam-bola sy ny raharaha volamena, fanondranana olona, aferana tova, safira sy ny sisa. Izany hoe fanamby ataon'ny mpanao gazety amin'ny mpitondra ankehitriny manoloana ny fanampenam-bava sy ny fampitahorana isan-karazany. Manoloana izany, mampitandrana ary miantso fitoniana ihany koa ny mpitondra teny ny governemanta. Oka izay fa tany misy lalàna ary tany misy fanjakana miorina ara-dalàna Madagasikara ka mba tsy hiteraka krizy vaovao indray izay ny antom-piaditsika mafy ho an'ny fampiavana pirenena dia anafoanana ifotony ny krizy izay miteraka fahantrano ho an'ny firenena.
mailo arak'izany ny fanjakana atahorana aneo ampavemaso ny afera maloto isan-karazany ve ny fijoroany ity brigady manokana ity fa ny onina ampavemaso ny fametrahana ny mangarahara ny tanjona amin'ny fametrahana izany raha ny fanazavan'ireo mpanao gazety vonona ny andrafitra ity brigady ity. Etsakilany ny mety isin'ny tanjona politika ao anatin'ity brigady mpanao gazety mpanao fanadihadiana ity kosa no mampisalasala ny mpanao gazety maro tsy hiditra amin'izany. Vaovao politika mampitandrina ny amin'ny tokony ampiarany fitondram-panjakana ny lalàna mikasika andravalo manana marika ny AV7 ity filoto aloha ity izay naveriny tsy faravohitra nanomboka ny faha-24 ny volana desambra farany teo ary efa afaka mandray olona ao an-trano etsakilan'izay ireo tangalamena mbola manamafy fa tsy hanavahana ny olany famavanam-pirenena nataon'ny FFKM fanadina hoentiny heny narabary. Rehefa ny tany Antsiranana nandritra ny 2 volana nampiakarina eto Antananarivo indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa napakevitra no raisin'ny filoha Rajonary Mampianina taorian'ilay fihaonana tampony natao tamin'ny faha-25 ny volana desambra farany teo. Nivoaka niaraka taminy ihany koa ny ampahany tamin'ireo gadra politika. Raha tany am-piandohanina tsy nahazo nandray olona ivelan'ny fianakaviana ity filoha teo aloha ity. Amin'izao kosa efa miamisokatra tsikelikely amin'ireo olona akaiky sy mpiray antoko aminy izany hoe mizotra tsikelikely makany amin'ny famitsorana azy tanteraka ny zava-misy. Manamafy ny amin'ny tokony ampiarana ny lalàna kosa ny AV7 raha nantanina ny hevitra izy ireo mikasika izany. Raha ohatra ka misy ny tsy fampiharana an'izay tsoronay ary ambaranay fa olombelona mitafy nofo malagasy rehetra tanaka visy havanana zay didy maharary ka tsy fantatro tsy maharary ny fitondrana ankehitriny ny zavatra nahazo anay dia zay ny fanapahakevitra raisiny azanaky ny malagasy zahay tsy nivoaka tamin'ny hazo uiteo ny tohina fa zahay aloha dia mbola mitazona ny hevitray ampiharo ny didy Andriamatofoloha. Fampihavanam-pirenena ara-politika araka izany no natao teny amin'ny CCI raha ny zava-misy ankehitriny fampihavanana na ihany koa fizaran-tseza teo amin'ireo filoham-pirenena 5 rahalahy. Ity resaka fampihavanam-pirenena ity izay mbola ifandroritana ireo vondrona mpampihavana izay tena hitondrana azy. Ho an'ireo tangalamena kosa dia mitsipaka tanteraka ny dingana nataon'ny FFKM izy ireo. Si hoe pirate zay na variété dia sy ara-iasa amin'ny olona sy mahavitana na io zay satria rehefa paracétamol reo efa lany dante fa zay sy miaraka amindreo zay maleo tegna zay ato agnatin'ny tangalamena sy misozabe dia afa maleo tegna zay fa sy miaraka amin'ny FFKM zay ina zay resaka resaka politika na zareo fa ato agnatin'ny tangalamena dia sy misy politika ato fa fihavanana mazava tsara fa fomandrazana ataony atony tsy rehefa intsony ny tatoato ny hoe tany-tandalàna tao reny fandrangarangan'ny fitondrana ny hoe fampihavanam-pirenena. Ny vafetsika ihany koa ny filoha Rajonary Mampianina rehefa tafiditra teto Ravalomanana. Ny dahalo rehefa nolazaina fa niova fo sy ny lavilefina dia nampanginina ny raharaham-pitsarana momba azy ireo. Izao ihany koa dia tsy misy resaka intsony ny mikasika ny raharaham-pitsarana miandry ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay mbola tsy nahazo ombaly mazava avy amin'ny ministeran'ny fitsarana hatreto. Menaka mavesatra vokariny eto Madagasikara tsy azony tsy miroro tombony ny fidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy maintsy anaraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny Madagascar Oil amin'ny famaritana ny vidin'ny menaka mavesatra izay ho vokariny. Ny 5.7 ny vokatra avy an-tsimo roro no heverina fa hamalina ny filan'ny orinasa jirama fanadihadiana hoentin'ny Iltasinjo. 5.5 alina hatramin'ny 3.7 alina barily isam-bolana no heverina ho fahamamokatry ny orinasa Madagascar Oil ao Tsimororo. Ny 5.7 no tombanana malina ny filan'ny orinasa jirama raha toa ka voapirofo fa mety amin'ny milina ampiasaina avadika herinaratra izany. Mbola tsy ampiasain'ny jirama ireo ankehitriny. Ireo orinasa vaventy mpitrandraka arenan-kibon'ny tany kosa no ampiasany ampiny amin'ireo menaka mavesatra ho vokarina. Olana nefa ankehitriny ny fidinany sandany solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanazavany ny manampahaizana eo amin'ny sehatry ny solika hiteraka fatiantoka eo amin'ny fahamitrandraka ao Tsimororo ny filatsahany sandany solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy maintsy anaraka ny vidy voafetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny famerana izay vidy izay eto amin'ny tsena anatiny. Manodidina ny 5.7 ny solika afarana avy any ivelany no ampiasain'ny orinasa jirama raha ny tombany Paitoekarena. Izany hoe manodidina ny 2 alina taona isam-bolana. 7.7 ny tobiny herinaratra eto Madagasikara dia mihodina amin'ny alalan'ny solika avokoa ary 7.7 ny vidin'ny vokatry ny jirama dia solika avokoa.
Everina nala fahasahiranana ny Madagasikara araka izany ny fahatongavany solika mavesatry ny Madagasikara Oil eo amin'ny tsena anatiny. Hiala amin'ny masokarena ny saran'ny fitaterana. 520 isanjaton'ny solika entina hanodinana ny miliny jirama no menaka mavesatra raha ny tombana tany amboalohany ary ny 520 isanjato kosa dia ho gazoal manoloana ny filana sy ny vidiny ity akora fototra ity eo amin'ny tsena iraisam-pirenena Everina ny ametrahany tsy miroro paikady entitra sy maharitra amin'ny famaritana ny vidin'ny solika avoakany. Any Grèce rava manomboka rahampitso ny parlemanta ny 20 janoary izao nanaovana ny fifidianana sy solombam-bahoaka vaovao ireo ny safidy izay ho filoham-pirenena hitondra anatin'ny 5 taona manaraka fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy navita nametraka filoham-pirenena ny parlemanta grika rehefa niatrika fifidianana ny 3 taona tany Atène hatramin'ny Omaly. Raha vao azy araka izany anteny mera fivoriana izay tsy nahafahana nanolotra anaran'olona ho filoham-pirenena. Tsy feno ny vato azon'ny kandida Stavros Dimas izay nahazo vato 80% latsaky ny 20% amin'ny satakina raha ny voafaritra ny lalàna. Vahaolana niraisina ny hanomana fifidianana mialohan'ny fotoana izany hoe ny 20 janoary 2012 avy izao. Nijery sy manaro-maso akaiky izany vondrona Eoropeana fa eo ihany koa ny tairim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izay nampiato ny fifandraisana sy ny fanampianan'ny Grèce miandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao izy ireo. Mbola tsy naneho ny heviny ihany koa manoloana ity fanapa-kevitra ity ireo mpamatsy vola vahiny ny Banque Foibe Eoropeana na ny BCE indrindra ny mikasika ny fandiniana indray mety ho endriky ny fanampiana vaovao avy any ivelany. Firenena izay efa nandalo crise de dette ny taona 2012 i Grèce. Raha tsy ivina nanomboka teo amin'ny taona 2012 volindramina mitetina 400 miliara euro ny voatery ny fanarana tamin'ireo mpamatsy vola vahiny. Raha ny tombatomban'ireo mpanao gazety vahiny avy any ivelany ny amin'ny atoko Syriza no mety ahazo ny maro anisa amin'ity fifidianana vaovao ity. Nanambara avy hatrany ny praiminisitry ny gouvernemanta fa ampiantso ny filoham-pirenena amperinasa araka ny lalam-panorenana manomboka rahampitso andravan'ny parlemanta ary ampiantso ny mpifidy ho vona hiatrika ny fifidianana ho amin'ny taona ho avy. Manamafy ny mety ho vokatra ity safidy ity ny mponina ny toerana tsy vahaolana ho hamahana ny krizy izao. Ankilany mety ho tonga hatramin'ny 120 isanjato ny boursa tamin'ity taona 2012 ity. Toetry ny andro irotsaka raha tevina hatrany ny orana amin'ny fetin'ny faran'ny taona. Famlaza ny ampiakatra ny sarandalina ho 50 sy 700 ariary kosa ireo mpitatitra eto an-drenivohitra ary farany fisamborana mpanao gazety 3 no anarana mihodina Ambohitsirohitra amin'izao fotoana izao fikononkonona fanonganam-panjakana no anton'izany. Dia izay ihany koa no entina indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity saorina hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny sardinani, Sokavita ary ny magasin Saint-Jean Vista.